Alleloia. Dia amin'ny fiferina lehibe indray raha lasana bavimalala no iarabanantsika tsirairay avy izay tonga eto androany tratrantso anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena zay raha anao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ny groupe zay maharesy dia hotahiny tompony hoe isika tsirairay avy farobe mihitsiny mandray anareo eto indray tonga somatsara eto androany matoky simina fa ifampahery eto indray tsika ary matoky simina fa tsy alamaina eto akory ianao ary tsy olany fotsiny teto ny fotoananao raha hiaraka eto fa tsy overmainany izao fiaretatory izay ataonao iarahanao aminay eto androany fa dia fahafoizana tokoa zao ataontsika rehetra indrindra fa ho antsika any Madagasikara, any Koweït, Arabia Saoudite sy ny sisa satria ny antony dia fa nanomboka tamin'ny Malial nanomboka tamin'ny Sabatal vita Sabaty iny tsika ifoalahady dia efa lasa adin'indroa zany zao efa niembotra adin'indray zany zao ny eraty aminay dia lasa adin'indroa ny eran'elantsika zany hoe raha tamin'ny zoma zany tsika ny eonateto dia ohatr'izao raha eonatsika zao efa tamin'ny folo sasany fa zao aty aminay amin'ny sivy sasany moa any aminareo amin'ny 120 sasany ka miezaka izay itsika miezaka izahay ny voalohanteny dia hoe hiezaka izahay ny anao anomboka ny fotoanantsika ara-potoana niezaka any tsika talaloha teo hoe nanomboka tamin'ny 6 ora fa tsy afelona fa tsy mora manenjika ilay amin'ny 6 ora ho anay aty fa ny azonay atao dia ny hoe miezaka mba hanomboka ara-potoana amin'ny 6 ora sasany tsika mba tsy hoe efa zany ny zavatra mitranga nefa ny mbola mifolo koa tsika vao tafatomboka ohatra dia ny zavatra azonay atao aty amin'ny côté anay zany ravana malala dia ny mba hanomboka ara-potoana amin'ny 6 ora sasany satria raha mbola mifolo koa tsika vao tafatomboka dia amin'ny 12 alina ny aminareo zany dia manjary hita hoe ampalahelo tokoa nareo fa dia miarabantsika rehetrarehetra dia mampahery anareo fa raha miaro toy nareo androany dia teteanareo fa mbola zava-mahagaga azon'Andriamanitra atao amalina fitianareo ihany koa na dia niaro tory ianareo mbola hatanjaka noho ny olona tsy niaro tory raha bitso amin'ny asa mandrazy aleanareo za rehefa na itsoroka avimbelona aminareo fa za rehefa manao zao fandarana zao misy fotoana reraka aloana tory dia rehefa mivavaka zao dia Jesosy reraka nanao ny asanao fa mba ataovy indray natory adiny valo reny androany rehefa ifola pitso maraina dia mifoto koa raha pitso maraina dia milamina tsara ka dia mampahery anareo rehetrarehetra izay any Madagasikara sy ny any zay rehetra efa adin'indroa tsy haiko zao ny andranabavy Marie-Jo sy Marina aty anany Canada sy any États-Unis hoe amfiry zao tsy haiko hoe nisy ifandraisan'izay koa hoe tsy haiko amfiry zao any aminareo raha mba azonareo teneny hoe amfiry zao any aminareo amin'izao tsika miteny zao any États-Unis sy any Canada dia ampaherezana antsika rehetrarehetra ho an'izay rehetra tara asa tarabe vao tonga ny fandarany tahiny Jesosy tsika rehetra raha androany vao tonga eto dia teteny aminao hoe tonga soa ianao ary miarabanao farobe mahitanao ary za resy lahara fa tsy kisendrasendra kory natokavaanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao tsy niovany any États-Unis mahafinaritra zany hotahin'ny tompo antsika menakavy rahala mija niditra teto voalohany androany ary loha arabaina rahala mija dia misy tsodrano menanao ty hoe tena Andriamanitra hoe any amin'ny Isaia 2:30 ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay ary ny oloko hitoetra amin'ny fonenany mandry fa izay sy ao amin'ny fitoerana matoky sy ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po dia ho tanteraka aminao nge raha lamija zany teny zany anatina fonenana mandry fa izay ao amin'ny fitoerana matoky ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po ao any mitondran'Andriamanitra anao amin'ny toerana izay misy anao tahiny tompo Naël, Lovritina, Noranora, Tongasoa, Sandola, Mampionina, Erikarak, Kodanela, Rantarina Marie Charline, dia tahiny tompo Sandola, Kadaka, Erikarak, Razana Monika, Kodaleoni, Marie-Jo, Bartel, Falira Zavatra Manana, Ida Rosemina, Alain ny apôstôly, Mami, Tsiramboaramiel, Adresika Patitsy, Jesosy Mpandresy, Rambavy Miady zany, Lantonirina, Itody Raonisoa,
mamy tonga soa ihany koa tojo Marie-Jo Verselina Zamina Kamaradin Jesosy Ranababilina artisanat de Madagasikara Yama Tahin Jesosy Selina Rosemina Ita Rosemina Selina Rosemina Verselina olona ray daholo ihany zany ery anamiariny aina Samir Tansia Tahin Jesosy Teriral Benja sisisarona Ralamiza de masoava mitsodrano tahin'ny tompo Teriral Benja Soameva Tsiry Amboaramiel efa anteneniko to daholy tonga sosika menakavy maharetatra amin'ny farany matoko somina fa tsy takany idiranao teto indray nivoanao eto amin'ny ty androany ty fa tena ifampahery tokoa isika rehetrarehetra miroa zatra eto aloha de dolotsika ary mivavaka metraka amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra androany tena nivavitsika nambinina na Tsiry Amboaramiel izy no ivavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra zany ndoary ampandrosotsika izy de velona eto rehefa avy eo tay tompo ranavavynambinina anao ny fitenenana dia mbola faly miarahaba ny pasteur Menakavy sy tsika rehetra izay tonga amin'izao vavaka alina izao vavaka fiambenana iary vavaka ary tsika rehetrarehetra mivoninahitra n'Andriamanitra. Andriamanitra renainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao fa fahasoavana ny mbola ahafahanay manantona ny seza fiandriananao indray amin'izao takariva izao. Misaotra anao izay Andriamanitra raha mbola aminenao an'izao fotoana izao ahafahanay manandratra ny anaranao eto indray ary mangataka ny fanahy masinao ihany koa izay Jehovah Andriamanitra mangataka ny fanatrehanao izay tena hoe hanatrika anay tsirairay avy eto ianao amin'izao fotoam-bavaka alina izao ary ny fanahy masinao dia ameno anay hamangy anay tsirairay avy ary ampifantoka anay amin'ny fampianarana izay hoentin'ny zanakao indray ary samy azo anjara avy aminao izay tsirairay avy. Ampangino ny feo rehetra izay tsy avy aminao Andriamanitra ary ny teny rehetra izay hoentin'ny zanakao eto Andriamanitra dia tsy hananan'ilay fahavalo fahefana ny mikitika na dia ny tendrin-tsoratra sy ny litera-tsoratra iray amin'ny vavaka izay atao ny fampianarana izay atao ary dia tena hoe tsy hanana fahefana eto izy fa rakofanao amin'ny rano ny zavatra rehetra izay ataonay Jesosy malala tena hoe isy fiambenana avy aminao Jesosy malala manatrehanay avy tsirairay avy ianao Jesosy malala ary aoka fanahy masinao tena hoe anapaka amin'ny fonay tsirairay avy ary azavelanao ho tiany nidiranay ny voanay androany fa aoka tena hoe ahazo hery izay tsirairay avy ary ny teny izay ho ampianarinao anay eto Andriamanitra dia tsopihany fotsiny izay fa tena ho mpakato ary izany teny izany dia tena ilatsapaka iorona ao anatin'ny fonay tsirairay avy Jesosy malala tena hoe aniry ao anatin'ny fonay izany teny izany ary ny fonay izay andrayan'izany teny izany Jehovah Andriamanitra dia kasionao ho tany lonaka afaka aniren'ny teninao ary afaka iorom-paka tena hoe mafy atoka ato anatin'ny fonay ny teninao Jehovah Andriamanitra ary tsy ho anay irery ihany fa ho an'ny olona rehetra koa Jehovah Andriamanitra dia tena hoe lemo amin'ny ranoran'ny fanahy masinao izay tsirairay avy Jehovah Andriamanitra ary izany teninao izany dia tena hoe iorona mafy ary hamaka tsara ato anatinay tsirairay avy tsy ho avelanao ho diso anjara izay rehetra tonga manatrika amin'izao fotoana izao fa tena hoe samy omenao ny fanomezam-pahasoavana izay sahaza azy Jehovah Andriamanitra ary nareo mpitondra ny teninao ihany koa ary Jehovah Andriamanitra dia mahazo anjara tsara avy aminao izy ireo tsirairay avy ka sy ny fonay tsirairay izay mandray an'izao teny izao Andriamanitra ary ampangino ny feo rehetra izay tsy avy aminao fa izay dia tena hifantoka amin'ny fampianaranao eto Andriamanitra. Misaotra anao izay Andriamanitra satria tsara ianao sady mpanao ny tsara dia voninahitra dia ho anao irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka indrindra ny ranavavitsika nambinina tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentiny tamintsika teto izay androany.
aingo ny rinandrena solo a berty saba tsiry amboaramielina zay no ohatra ny hitako voaniditra teo a samy eritonsy avy narabaiko a tahiny Jesosy daholo tsika tonga soa daholo a dia andao atsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mialoha hidirintsika amin'ny tenin'Andriamanitra aloha dia andao tsika hihaino hira anankiray dia ao aorianan'ilay hira dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika andao tsika hihaino hira mpianakaviana atolotra tsika mpitiavana ity hira ity a izy ity moa dia hiran'ny tarikaikatro izay tsy efa fianakaviantsika akaiky ihany satria dia sokony mampionina vavimatoa ny mpitarika an'ity sokony mampionina lamatoa zafady no ray mpianakaviana miaraka amin'ny zanany anankiroa sy ny vadiny mihira ao anatin'ny groupe ikatro dia andaontsika hihaino an'izany izy zany mba havohizo efa inotsika tamin'ny sabata ihany gambo izy ity fa mba tiako averina andao satria dia mahafinaritra tokoa ilay hira mino finaritra tsika rinanty hira ity tsika sady mihaino tsara ny tonony fa mampieritreritra ny tonony a dia ao aorianan'ity toriteny ity hira ity tsika dia hihaino toriteny irahantsika amin'ny mahampionina amin'ity androany ity raha ary a mihaino finaritra daholo isika mianakavy dia mihaino entsika rehefa avy eo tahiny Jesosy mba vohezo
Alleloia, mba voizy koa ny lakanao epita epitery fa dia efa volanina le antsika zao moa dia fepitana dia samita fitasoa any anilan'Andriamanitra rahatrizay eo tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra ary eny tokoteny avy hatrany ary tsika tokoteny izay rahantsika amin'ny mampionina raiky nefa nilazaiko anareo teo dia meno finaritra avy hatrany ary tsika ary raison'ny baibolitsika mahafinaritra le hira mahafinaritra sady mamperitreritra be mihitsy le tsika mamoy lakana mandeha ekany apititsika amin'izao fotoana izao ary manomana an'izany andro manalina isika rehetrarehetra akaiky Jesosy fa ho avy Jesosy dia miomana foantsika ndao ary lasa arytsika iany tenin'Andriamanitra arytsika dia meno finaritra rahalahy sy anam-bavy malala ao amin'ny tompo tahiny Jesosy. Anjely ten'Andriamanitra tsika foya ifampahelezantsika ny androany. Ten'Andriamanitra jerentsika dia ao amin'ny Marika vakitsika amin'izao fotoan'izao. Marika toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina nandresantsika ifampahelezana indray androany. Marika toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Ny soramandry dia mampitoy izao amin'ny anan'i Jesosy manao hoe ny nampianaran'i Jesosy tany amin'ny taniny sy ny tsy finoan'ny olona azy. Alleluia. Amin'ny anan'i Jesosy ary niala teo izy ka tonga tany amin'ny taniny sady nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagogy izy. Ary maro izay nihaino azy dia talazo indrindra ka nanao hoe taiza ny nazahoany le ity izany zavatra izany? Ary manao ahoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe ataon'ny tanany izao. Tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria ary rahalahy Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va ilay ity? Ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny? Dia tafitohina taminy izy. Ao i Jesosy taminy tsy misy taminany tsy sajaina fa tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankohonany ihany. Ary tsy nahazo nampiseho eny akory izy teo afa-tsy nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy ary gaga izy noho ny tsy finoany. Dia nitety vohitra manodidina izy ka nampianatra. Halleluia. Amen. Eto ry havana malala rehefa nandeha tany amin'ny taniny Jesosy. Jesosy ry havana izy tsy manavakavaka izy. Jesosy nalehany daholo ny toerana rehetra na ny taniny na ny tsy taniny dia niteteziny daholo. Ary efa tao anatin'ny fotoana tena nanaovan'i Jesosy ny asany mihitsy io. Tsotrany tamin'ny fampakaram-bady tao Kana ilay voatorizika voaingana hoe mbola soana ny fotoako. Fa teto dia efa tena fotoanan'i Jesosy mihitsy. Efa tena nanao ny asany mihitsy ry havana Jesosy. Fa rehefa nakeo amin'ny taniny izy, teo amin'ny toerana narebiazana, teo amin'ny toerana nahakelezana. Rehefa tonga ny sabata dia tahaka ny fanaon'i Jesosy efa fanaony foana ny mandeha makany amin'ny sinagoga dia mampianatra izy. Teo izy rehefa nampianatra izy dia samy nihaino azy daholo aloha satria
nahavariana ry zavana ny zavatra nampianarana tsy voasoratra eto hoe inona ny zavatra nampianarana tamin'izany a fa matoa ny olona tena gaga talanjona dia tena zavatra tena nisitona ny sofin'ny olona ny zavatra nytenenin' Jesosy ary tena nahavariana ny olona tao anatin'ny fampianarana ny olona tsy nisy nidresaka mihitsy fa niaino tsara daholo ary samy naheno ny olona rehetrarehetra tao anatin'ny sinagoga tamin'ny fotoana sabata rahateo ny andro fotoana fianona tenin'Andriamanitra fotoana fianona fampianarana fa rehefa vita ny fampianaran'i Jesosy dia eo amin'izay ny olona nanomboka ny teny ary raha ny fanontaniany retolo reto dia tena gaga ngeravana ny olona taiza ny naza olona ety an'izany zavatra izany ozy izy manahoana ny fahendrena nomena azy zany hoe tena nisy faindresendahatra mihitsy izany tao amin'retolona reto hoe tena zavatra tsy mbola hitantsika hatramin'izay mihitsy izany zavatra tenenin' Jesosy izany tao anatin'ny sinagoga io nandritry ny taona maro dia efa feno mpisorona tao efa feno mpampianatra lalàna sy tenin'Andriamanitra tao ny havana fa tamin'ity fotoana anankiray ity dia gaga ry zareo satria zava-baovao no nentin'i Jesosy tao anatin'ny sinagoga inona fa zava-baovao ary zavatra tsy mbola nisy nitondra tamin'ireo mpisorona sy mpaminany hafa reo mihitsy ny zavatra nentin'i Jesosy tamin'ity fotoana androany ity tamin'ity fotoana sabata ity dia gaga ny olona ary samy resy lahatra fa tsy mbola henontsika mihitsy izany zavatra izany taiza ny nazahoany amin'izany izany aloha dia tsy tokony mipetraka amin'ny fanontaniana satria ahoana moa ry havana ny tsy ahalalany fa avy amin'Andriamanitra izany zavatra nolazaran'i Jesosy izany fa any dia efa mipetraka sady taiza ny naza olona ety amin'izany izany hoe tsy te ino mihitsy izany ry zareo fa Jesosy dia avy amin'Andriamanitra tsy te amaiky mihitsy izy na dia efa hita zao aza na dia efa mandresy lahatra zao aza ny zavatra tenenin' Jesosy efa tena renao mihitsy hoe tena hafa mihitsy izany zavatra izany fa tsy te misy fosiny ao anaty hoe za tsy te ino amin'izany apetraka foana aloha fantany hoe taiza izany zavatra izany na dia izy aza ngenafana tsy mahavaly raha hiteny hoe taiza izany zavatra izany tsy voavaliny izany le izy satria Jesosy teneniny eto dia Jesosy zanaky ny mpandrafitra hitany ny nahalehibeazan'i Jesosy hitany ny nahakelezan'i Jesosy sy ny ahapahany halehibe azy teo amin'io tanàna io fa tsy mbola hitandreo olon'ireo mihitsy Jesosy hoe nandeha nanatina mpimaso ohatra na nandeha nanatina omby asy na nanatina mpahita na takataka amin'izany ka tsy afaka omelohany mihitsy ny Jesosy hoe io ange hitany hoe nandeha tary io nge nanapakita tamin'ny devoly ohatra na hoe io nge fanaraka tamina omby asy tary io nanao sorona tary ange io Jesosy hoe mahatonga no teny zavatra ohatran'izany tsisy afaka nanamelohany an Jesosy mihitsy satria tsy nahita amin'izany izy fa Jesosy hitany nahalehibe teo amin'ny Maria Josefa no hitany fa teto amin'izay rehefa tonga ny fotoana ny tenenan' Jesosy rehefa dia mbola tsy te ino ihany zareo mihitsy no nametraka sakana voalohany tany anatiny hoe ekena fa mandresy lahatra ny zavatra teneniny fa za mihitsy tsy te ino androany fa mbola te hametraka fanontaniana hoe taiza ny nazahoany ry havana malama ary rehefa teto dia nanambany an' Jesosy izy ary hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia tafotoana taminy ireo olona ireo tafotoana zany retolona reto ry havana ny teny nizarain'i Jesosy teo inona fa tsy teny mahatafotoana mihitsy tsy teny mahatezitra mihitsy ny zavatra nizarain'i Jesosy satria na teny mahatezitra sy mahatafotoana ny zavatra nizarain'i Jesosy raha zay tanjon'i Jesosy tamin'retolona reto dia inoko fa na dia nijanona natao amin'ny sinagoga aza tsy nataon'ireo akory fa ny teny no tenenin' Jesosy teo dia teny feno fahefana feno hery fampianarana tena inoko mihitsy hoe zavatra tokony mahafinaritra ary matory zareo resy lahatra mihitsy hoe tena fahendrena zareo nge zavatra teneniny hoe fahendrena avaiza izy ary manao ahoana ny fahendrena nomena azy izany hoe teny fahendrena izany no tenenin' Jesosy teo teny mahafinaritra
zao rehefa na tafotoana ny olona le izy, tafotoana ny vahoaka, tafotoana ny fariseo ny aino an'le teny. Raha tokony ho teny hitondra fanamboarana azy, hitondra fanafahana ho azy, dia nahatafotoana azy. Ny safidy no tafotoana izy ry havana. Ary io zavatra io dia zavatra mpitranga io. Zavatra tena mpitranga amin'izao andro faran'izao ry havana, izany hoe olona tafotoana. Ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra ry havana, ny zavatra tenenin' Jesosy ry havana, dia tokony tsy mahatafotoana mihitsy. Tena tokony tsy izay ny tanjon'i Jesosy. Raha milaza ny tenin' Jesosy, raha milaza ny zavatra tiany ambara izy, dia tsy olona tafotoana ny tiano hita, fa olona ho afaka, satria hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary fantatrareo no marina ozy izy ny ten'Andriamanitra, ary no marina hanafaka anareo tsy ho handeha. Izany hoe amin'ny fotoana izany Jesosy mitory teny, amin'ny fotoana izany Jesosy manambara zavatra amin'ny olona, dia ny tanjon'i Jesosy eo ambadika iny dia fanafahana ny olona. Alleluia. Hanafaka ny olona tsy ho handeha. Fa tsy tokony olona ho tafotoana. Satria Jesosy dia tsy mitondra fahatafotoana. Ahoana moa ry havana izy no mitondra fahatafotoana? Ny ten'Andriamanitra mihitsy lozany izay mahatonga fahatafotoana. Ka Jesosy tsy tanjon'i Jesosy mitondra fahatafotoana ho an'ity zao tontolo izao ity. Fa ny tanjony dia mitondra fanafahana ho an'ity zao tontolo izao ity. Fa ny olana dia izao. Miankina amin'izao tontolo izao anefa ry havana. Miankina tamin'ireto olona ireto ry havana malala. Voasakana ireto olona ireto. Voasakana tsy nino, voasakana tsy nandray. Nosakanany tamin'ny fahatafotoana. Ny fanafahana tokony andraisiny teto ry havana malala. Nisy zavatra tokony ataon'i Jesosy teto. Ary tezitra Jesosy. Raha tokony zavatra be dia be nataon'i Jesosy teto ry havana, dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe andiny fadimy hoe ary tsy nahazo nampiseho hery akory izy teo, afa-tsy ny nametra-tanana tamin'ny olona marary vitsy foana, ka nahasitrana azy. Tsy nahazo nampiseho hery Jesosy. Fa maninona Jesosy ny tsy nahazo nampiseho hery? Voasakana Jesosy. Izany hoe tsy nahazo, izany hoe Andriamanitra mihitsy izany nanakana anazy hoe tsy mahazo manao zavatra eto ianao Jesosy any. Zavatra kely dia kely ihany azonao atao eto, fa aza mampiseho ny aminao eto izany ianao. Ka Jesosy izay tenenin'Andriamanitra dia izay no ataon'i Jesosy. Tsy nahazo nampiseho Jesosy satria nahoana? Tany amin'ilay olona nisy sakana. Dia voasakana koa anie Jesosy. Voasakana Jesosy. Tsika ry havana, aty amintsika ihany foana. Rehefa tsy tianao voasakana Jesosy handray hanao fahagagana eo amin'ny fiainanao, haneo zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao, dia aza sakanana koa izy. Aza any aminao mihitsy aloha no vahana ny sakana voalohany. Fa rehefa voasakantsika dia voasakana Jesosy. Rehefa tafotoantsika dia voasakana Jesosy. Ary amin'izao androtsika izao ry havana malala dia tamin'ity fotoan'ity dia Jesosy ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe nandeha tany amin'ny taniny izy. Tany amin'ny taniny. Fa amin'izao androtsika izao ry havana tamin'izany tamin'izany fotoan'izany dia ny Israeliana, ny zanak'Israely no taniny. Reo no anazy tamin'izany. Ny jiosy no anazy tamin'izany. Fa amin'izao tsika miteny izao, ny tanin'i Jesosy dia efa tsy ny jiosy rery intsony. Fa izao tontolo izao ry havana. Rehefa maty Jesosy dia fantatsika fa nisokatra ho antsika amin'ny famonjena. Izany hoe Jesosy izany izao efa afaka mandeha n'aiza n'aiza. Efa tanin'i Jesosy daholo izany izao tontolo izao. Hatrany aparan'ny tany ten'Andriamanitra dia anazy afaka alehany, afaka teteziny, afaka andehanany. Hatrany Corée du Nord afaka andehanany tena lazaiko anao. Na dia voararany any ny Baiboly, tsy afaka any ny olona tsy afaka miconnecte, tsy afaka tonga dia tifirina raha vao hoe mijery zavatra amin'ny internet izany vao mijery Baiboly izany tonga dia tifirina raha tratra mahita an'izany tena tsy afaka manao n'inona mihitsy ny olona any Corée du Nord any, fa tena ohatran'ny gadra. Tena gadrainy, tena migadra, tena tsy afaka manao, tsy afaka na dia hivavaka, izay tratra mivavaka, izay tratra mijery film anatin'ny tokantrano any mijery film ohatra hoe film Amerikana, ka tratra tonga dia tifirina, tifirina masom-bahoaka. Izany ny zavatra mitranga any. Fa na any aza tena teneniko anao, mbola azon'i Jesosy alehany,
raha misy olona ny tiano vonjely mbola azo miale. Alleloia. Amin'ny fomba tsy takatry ny saina mihitsy azo miale satria nahoana efa taniny daholo zao tontolo zao, efa azo miale daholo zao tontolo zao, azo mitsahana zao tontolo zao rafana. Fa eo amin'izay miankina amin'ny olona amin'izay, miankina amin'ny olona mandray sy tsy mandray. Raha mandany eo amin'ny olona Jesosy, eo amin'ny taniny Jesosy, ahoana ny finoan'olona anazy, mahatafotohana ny olona ve izy. Sa mandresy lahatra olona ka mandray. Reto reto resy lahatra tamin'ny zavatra nyteneniny, resy lahatra tamin'ny maha izy azy fotsiny, fa tafotohana tamin'ny zavatra nylasainy. Misy fahareseny lahatra ihany tao, fa ngeza loatra rehefa tafotohinana ny hapana. Izany natonga Jesosy voasakana ka tsy afaka nanao ninina tamin'ireo olona reto. Izaho mino ireo olona miteny ireo ny hapana, tsy maintsy nisy zavatra nahazo ireo, tsy maintsy nisy zavatra nilanan'i Jesosy ireo. Tsika ry havana mila an'i Jesosy aho. Ty zao tontolo zao ty ry havana tena mila an'i Jesosy aho. Tsisy olona tsy mila an'i Jesosy izany, fa mila azy daholo ny olona rehetra. Misy fiainana tsy milamina sy banga foana raha tsy Jesosy ny tafiditra eo fiainan'ny olona. Fa ny sakana dia misy, ny fahatafotohinana dia misy. Amin'ny fotoana Jesosy tonga mampiseho ny maha izy azy eo amin'ny tanàna anankiray, eo amin'ny olona anankiray, dia betsaka ny tafotohana. Ary rehefa tafotohana ilay olona dia tsy afaka mandray na inona na inona. Jesosy koa voasakana tsy afaka hiasa eo amin'ny fiainan'izany olona izany drapana. Nanambady an'i Jesosy. Ny olona anankiray rehefa miezaka tsy ino an'i Jesosy dia manamaivana an'i Jesosy. Miezahana mihitsy hoe an'i Jesosy izany hoe tsy izao izany, tsy izao izany. Satria misafidy mihitsy izy. Hoe za tsy te ho resy lahatra amin'ity zavatra anankiray ity, za tsy te ho resy lahatra amin'izany zavatra teneniny izany noho izany izao ny andresako azy, izao ny andresako an'i Jesosy, izao no tiako anaovana azy, izao no mety amiko andresako azy. Ry havana, izany izao tontolo izao izany. Te handray an'i Jesosy amin'izay itiavany azy fotsiny. Hoe ka izao ny itiavako an'i Jesosy, izao ny maresy lahatra aminy, tsy izay teneninareo fa ny ahy, izao ny anahy, manana an'izay ny olona. Tsy izay tenenin'ny Baiboly, ny Baiboly milaza fa ozy ny olona hoe ny anahy be, izay ny anahy ny fandresako an'ilay izy, dia izay ny tasoman'ny olona. Satria manino ny olona tsy te ho resy lahatra ny olona. Mahatafotohana ny olona ny fampisehoan'i Jesosy ny maha izy azy. Mahatafotohana ny olona ny hafana. Ary amin'izao ange havana malala, na dia ny tanàna, na dia natao hoe firenena kristianina azany, dia be dia be ny tafotohana rehefa mampiseho ny maha izy azy Jesosy. Rehefa tena miseho amin'ny maha Andriamanitra azy Jesosy, miseho amin'ny maha fahamarinana azy Jesosy, dia tafotohana ny firenena, tafotohana ny vahoaka, tafotohana ny olona. Dia ny olona resy lahatra ihany hoe izany Jesosy izany maty noho ny amin'ny fahotako izany, fa izao ny any tiako andraisana an'i Jesosy na rehefa manaiky azy fotsiny aho toy sy famonjy fiainako dia ampy izay fa Jesosy tsy mila zavatra be dia be. Izany ao anatin'ny sain'ny olona rehefa samy mandray an'i Jesosy amin'izay tiany andraisana azy eny, amin'izay maharesy lahatra azy eny, amin'izay mety aminy eny. Ary vao miteny zavatra kely fotsiny ianao momba an'i Jesosy dia hozy ny olona hoe nareo sy miady-hevitra reo ajanony, aza miady-hevitra amin'izany nareo fa rehefa mihina Jesosy fotsiny nareo dia izay. Satria izay no tian'ny olona andraisana azy. Ka Jesosy tsy izay tian'ny olona andraisana azy, fa ny maha izy an'i Jesosy tsy afaka hiova. Ny zavatra torian'i Jesosy tsy afaka hiova. Teto Jesosy nitory tamin'ny maha izy azy mihitsy izy teto. Ka tsy afaka novainy izany na dia teo amin'ny taniny azy izy, tsy afaka miafiafy izy. Fa rehefa Jesosy izy dia Jesosy, rehefa manambara izy dia manambara, rehefa miteny izy dia miteny, ary ny zavatra lazainy tsy afaka ho feheziny. Na iza eo alohany na iza ny havana. Fa anjaran'ny olona no mandray hoe iza nandraisana an'i Jesosy androany. Izany raha ny tianentana antsika rehetrarehetra. Jesosy raha tonga eo amin'ny fiainanao dia tsy te hitondra fahatafotohinana ny antony hatongavany eo. Tsy hatafotohana antsika ny antony tenenany, ampisehoana ny maha izy azy ry havana malala. Tsy hoe mitezitra amintsika tsy izany, tsy tiano tafotohana akory ianao. Fa miankina amintsika nefa io ny havana, miankina amintsika tsirairay avy. Hoy Jesosy manao hoe raha tonga mo ahita finoana va, mo ahita finoana ety ambony tany va, raha tonga
ravana malala no tsika rehetrarehetrareto androany lany eo amin'i Jesosy ho tahaka an'ireto olona vitsy reto tsika androany ahaka ny toeran'ireto olona vitsy reto izay nanaovan'i Jesosy fahagaga hoy ny tenin'Andriamanitra hoe afa-tsy tamin'ny nametra-tanana tamin'ny olona vitsy tamin'ny marary vitsy nahazo tombon'ireto olona vitsy reto ry havana ary io vitsy foana no tena ny olona vitsy foana ry havana no tena mahazo tombony satria zaho mino fa le olona vitsy reo tsy tao anatin'le olona nanelatsiry reo tsy maintsy nampiseho fihetsika hafa reo olona reo tsy maintsy nampiseho teny amin'i Jesosy reo hoe zay Jesosy tena mino anao zay Jesosy tena matoky anao tsy aza meno anao Jesosy fa vonjeo zay fa avelao reo olona reo eo Jesosy reo afaka miteny zay teneniny reo afaka manana zay lazay momba anao fa zay koa nge Jesosy tena marary nge zay Jesosy zay nge mila sitraniny vonjeo zay fa zay mila anao zay mandrandra anao zay miaino anao zay makatoa anao zay tenenao dia tena raisina amin'ny fifaliana mifona misokatra mihitsy alleluia dia ireo olona vitsy reo neafana izay inona fa nandray azy reo olona vitsy reo nino azy reo olona vitsy reo resy lahatra tamin'ireo reo nametrahany tanana reo no sitranitra tamin'ny aretina tamin'ny andro sabata iny fa ny andro sabata zany ake neafana betsaka ny olona tonga ao daholo eny neafana ny vahoaka amin'izany andro sabata zany tonga ao amin'ny sinagoga daholo ny olona rehetra ao ny feonambe ao fa olona vitsy ihany no nanehoan'i Jesosy ny fahagagany tamin'ny andro sabata ry havana satria olona vitsy no afaka nino azy vitsy ny afaka natoky azy nandray azy ry havana malala za androany tetely aminao andotsika mba ho ifa le olona vitsy itenena Jesosy androany ametrahany tanana ny fiainantsika ry havana satria tsika le olona mandray olona misokatra eo anoloan'ny teny olona misokatra eo anoloan'ny maizy azy halleluia dia tety ny vohitra manodidina izy ka nampianatra laza Jesosy na tsy tamana teo Jesosy tsy mijanona ela teo izy satria tsy mety aminy eo efa vitany fotsiny ny fahagagana nasehony tamin'ireo olona reo sitran'ireo olona reo lasa izy nandeha lasa izy niala teo ry havana satria tsy mety aminy ny mijanona eo tsy mety aminy ny mandre amin'izany famotsifotsiana lava sy fanambany marina lava sy fitenenana marary lava eo amin'izany toeran'izany tsy mety aminy ny aino amin'izany naleo ny nandeha dia nifindra tany amin'ny toeran-kafandray izy any amin'izay toerana eritreretiny fa handray azy any amin'ny olona hafa zay eritreretiny fa handray azy ry havana tsy indro mandalo eo amin'ny fiainantsika Jesosy ndraindray tsy indro ndraindray tsy nitelo fa raha mandalo eo amin'ny fiainantsika Jesosy mampiseho ny mahizy azy androany dia ny ataontsika ndao handray azy malakitsika andao ino azy aingantsika andao izy tsy ho tamany eo ka iala eo farak'izay ngana andeha hamonjy olo-kafa ndray izy satria tsika tsy nandray azy andeha hitady olo-kafa ndray izy satria namotsy fotsy azy tsika tsy nino azy tsika ry havana fa raha mino azy tsika androany dia tsy mijanona eo amin'ny finoana fotsiny fa anao zavatra eo amin'ny fiainantsika Jesosy ary ametra-tanana amintsika Jesosy anasitrana ny arentsika any Jesosy zany mihitsy nitsotra nomeko anao amin'ity androany ity tena hoe raha tsy voasakana ianao androany handray azy raha tsy voasakana ny fonao androany handray azy halleluia dia ianao mihitsy androany handray fahagagana avy aminy any koa izy koa tsy hosakana an'Andriamanitra mihitsy tsy hosakana an'Andriamanitra amin'izay olona tia azy izy amin'izay olona matoky azy sy mino azy Andriamanitra tsy hanakana azy amin'izany mihitsy ry havana avelan'Andriamanitra mihitsy ary tena ordre avy amin'Andriamanitra mihitsy hoe mandehana Jesosy ndahana indray ianao manao asa ry ataovy ny asanao ary fa tena misy olona tena mitady anao ireo olona reo Jesosy mandehana ianao manao fahagagana any amin'ny toerana ohatra amin'izao fa misy olona tena mila anao any halleluia dia irahan'Andriamanitra mihitsy Jesosy anao zavatra eo amin'ny fiainanao fa tsy ho sakatsakanana zany izy satria nahoana satria tsika mandray azy tsika mino azy tsika manaiky azy amin'ny maha izy azy tanteraka mihitsy ry havana zany no afatrako aminao androany raha tianao Jesosy tsy voasakana anao zavatra eo amin'ny fiainanao dia aza sakanana koa ny fonao aza tafitohana ny amin'ny maha izy azy ianao fa andao handray azy andao hanaiky azy halleluia amin'ny fotsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra minao fa voaray antsika izany tenin'Andriamanitra foy nampahelantsika izany indray androany halleluia ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao halleluia
sotrany mampionitsika tanatin'izay vavaka tanatin'izay toriteny zay ilana tsiny aminareo moa ohatrany hoe tsy niraby izy tamin'ny voalohany ny antony iny dia toriteny efa nataony tao anatin'ny vavaka maraina fa nareo izay fampian'ny vavaka maraina dia efa henonareo tao iny toriteny iny fa alefantsika eto kosa ho an'izay mbola tsy neny vavaka maraina sady mba afaka velabelarina izy amin'izay fotoan'izay dia ohatrany hoe tsy nisy araba dia ohatrany hoe mbola isy vavaka likata koa mbola tsy fotoana vavaka io tsika zao fa mbola fotoanan'ny famelabelarana dia tahiny tompo fa lilo Zavandramanina Mioraka Yama Marie Hortensine Eliana tahiny tompo izay mety mbola tsy voaravaka ao ambonimbony ao Sandola Azana Sylvie tahiny Jesosy Bartel isika mianakavy marika toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina no nangalantsika fampahereza tamin'ity androandroany ity misaotra amin'ny mampionitsika dia misaotra anareo koa mankasitraka an'ireo mpandray anjara rehetra ny nampianaran'i Jesosy tany amin'ny taniny sy ny tsy finoan'ny olona azy amin'ny anaran'i Jesosy ary niala teo izy ka tonga teo amin'ny taniny sady nanaraka azy ny mpianany ary efa tonga ny sabata eo zany dia fantatritsika tsara fa Jesosy tsy nandrava ny sabata adevitra be izy la sabata salahady sabata Jesosy mbola nitandrina sabata ny mpianatra rehetra mbola nitandrina sabata ary mandrapafitapitra ty zao tontolo zao ty dia mbola izay mbola tafajanony eto mialohan'ny akaratsika dia mbola hitandrina sabata foana isika ao an-danitra ao isika mbola hitandrina sabata riavana malala rehefa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagogy izy ary maro izay nihaino azy dia talanjona indrindra ny olona tonga teo dia zao nahaino an'le zavatra nitenenin'i Jesosy le fampianarana dia talanjona hitanareo misy fifaninanakira The Voice moa The Voice le sa inona moa le hitanareo misy an'le mitodika ary fotsiny aloha any ariana any le mpihira dia mitodika ary aloha le mpitsara dia miheno fotsiny tsy mahita ny tarehan'le mpihira tsy mahita ny volokodiny tsy mahita ny tsanganany inona moa iny fa za tsy dia maraka ilay izy fa hita fotsiny hoe le voatra hoe tsara ilay izy dia mitodika le seza dia ohatr'ireny zany zavatra nitranga The Voice The Voice zany le izy misaotra andranam-baviamo misaotra ny Erika ihany koa misaotra ny Naela ihany koa sy Ranabavylina misaotra anareo alleloia dia eto zany zao zavatra nitranga ohatra nanao The Voice zany Jesosy mbola tsy nijery aloha ny olona fa nihaino fotsiny dia raisinareo fotsiny hoe misy olona zany mihaino an'ireny mpitsara mihaino an'le hira dia vao mihira le olona tonga dia taitra izy hoe mety be zany izany dia potsery ilay bouton dia niemo dia tonga dia nitodika izy dia raisinareo fotsiny hoe nitodika amin'izay izy aive olona ohatran'ny io ny hira verina ndray verina verina ohatr'izay zany ny zavatra nitranga teo zany hoe le hira tsara le feo an'le olona tsara fa mijery an'le izy ho izy ale nira dia lasa tsy tiany hatramin'le toriteny vomena tafotoana azy zay sy nonin'inona no ny fahitany an'le olona tsy no le afatra tena 5 ozy ny fomba fitenitsika satria tena talanjona ny olona Jesosy mampianatra zany ngeravana ka mahatalanjona zany toritenin' Jesosy zany ngeravana ka mampangororo angeravana zany mihaino toritenin' Jesosy zany eretrinao fotsiny hoe mpitoriteny aza omban'i Jesosy mpianatra raha nirahan'i Jesosy nampianar'i Jesosy nampianatra azy ny toriteny hoy tenin'Andriamanitra amin'ny asany apôstôly dia voatsindrona tampo ny olona ny toriteny Petera sy Jaona to dia voatsindrona tampo ny olona dia Petera sy Jaona ve avana nampianaran'i Jesosy toriteny mainka moa fa Jesosy no mitory talanjona ny olona gaga variana tena tanaka vava tena hoe enjana zany toriteny zany fa tsy ela
le toriteny nafinaritra, le toriteny tena hoe nakasika, fa nijeren'le mpitory izy dia tsy naharesy lahatra azy tampoka indray. Ary be dia be ny olona votsitra eo aminy ny toriteny tsara no ny fijereny hoe iza no mitory. Raha ohatra atao tsy asiana amin'izao matsy izao dia miezaka mihitsy ny mpitory teny, tsy ratsy ilay zavatra teny ity fa indrindra nefa rehefa zendreny tena diso jereny olona dia miezaka mihitsy raha mahita izao nareo, miezaka mihitsy mpitory teny rehetrarehetra. Ko mpitory teny kosa ve moa amin'ny voninahitrin'Andriamanitra kosa ve moa dia hanao voronkitsay, fa miezaka mihitsy manao tena mety, tena akanjo lafo vidy, tena akanjo tsara, tena tsara amin'ny voninahitrin'Andriamanitra. Fa iny raha ataonao eo iny pastera mpitory teny tena manao izay mety rehetrarehetra iny, botra daholo hatramin'ny zavatra mamirapiratra rehetra, dia misy anankiray eto mijoro mety hoe manao lobaka fotsiny, mety hoe manao t-shirt fotsifotsiny, teneniko anao hisarika olona kokoa atao amin'ilay tena metimety, indrindra moa manao ny akanjo fotsy lava, mety miaraka amina diplôma atao rinaty hoe tary amin'ny zao avy nianatra nitoriteny voaka pastera tamin'ny ohatr'izao dia misarika olona kokoa iny, ozy hoe zany ka olona nianatra, zany ka toriteny tena tokony hoenoina. Matetika ny mpitoriteny misedra zavatra ohatr'izany. Fa raha ohatra nety mihitsy raha audio no nataony fa tsy vidéo, misy lamba zany tao ambadika tao zao no toriteny dia tsisy nety hoe Jesosy kay zany, tena niovafolo aloha ary nahita fahagagana raha olona reo. Jesosy tsy mipoitra tao zany Jesosy, fa tao anaty rindrina, tao anaty rideau tao izy tao izy no nitory, tena nahita fahagagana reto olona reto, ary tonga tany an-danitra mihitsy. Fa noho ny fahitany, inona moa ilay fahitana hitany? Ny fahitana hitany dia izao, isika rehetra rehefa mahita hoe olona taloha, ohatra zao misy zavatra anankiray sary hitanao tamin'ny olona io taloha, dia za tena miteny anareo any an-tanànanay taloha misy ankizy lahy zokinay, efa zokinay fa izy efa lehibe dia mbola manao zavatra fataon'ny ankizy dia hitanay tamin'izany. Efa olon-dehibe, efa lehibe tsy haiko ohatra hoe 12 taona dia mbola manao zavatra tokony ataon'olona 9 taona, so tena enketo moa ilay izy fa hoe inona, fa efa lehibe, efa loajafo zany olona zany, mbola zay ny etsonana azy hoe ianona manao an'izao ilay nanao an'ilay zavatra taloha. Lasa sorinao misy fa hoe ianona manao ianona manao an'ilay zavatra ohatr'izao, dia ohatra hoe iza misy famantarana ny olona daholo mantsy. Raha eo amin'ny tanàna anankiray misy ohatra hoe karazana ohatra hoe rado maromaro, aminay zao teo tanànanay misy hoe rado anankitelo ngamba izay ny rado teo, dia misy ny rado kely, misy ny rado be, misy ny rado lavo. Amin'izao zao mety hoe misy Maria anankidimy, dia Maria Jeanne, dia Maria Andry Dadatoa, dia Maria Atsiabaratra, dia Maria Matavo ohatra na misy fahafatana ohatr'izay foana. Dia io lehilahy io rahalahy niaraka taloha tamin'ireo efa lehibe hatramin'izao tsika miteny izao, dia mbola ilay zavatra taloha ny anarana ambositra etsonana azy. Izy zao efa manan-javo kely fa izay ny zavatra hitan'ny olona. Raha ohatra ianao olona mpatory atatatra taloha dia tsisy mahafafa an'iny na hanao zavatra tsara firy ary ianao, misy hoe Maria maivana hoe ohatran'ny tenen'ny anabavy Tsiry io zao, Dadafara fiantson'ny olona anahy taloha Dadafara, hatramin'izao mbola misy miantso anahy Dadafara. Taloha nisy miantso anay Boay, Boay izay ny fiantson'ny olona anahy koa taloha.
izy rato izy zany rato iboay de ny zavatra nitranga teto a nahitan' Jesosy ny olona de tsy le afatra netiny no hitan'ny olona na de nampahery azy fa niezaka ny olona nijery ny tadidy an' Jesosy amin'ny maha olombelona azy amin'ny maha nofo azy. Olo ireo nahitan' Jesosy mbola belelika de tafotoana minjera de tomany le zazakely tambola kely zarana tsy mametsiny mihitsy raha mahisy olona namako taloha na de fianakaviako tsy mametsiny mihitsy raha tsy mbola nisy tamin'ny fianakaviako zany nametrahako tanana tsy misy. Tarzan afantaran'olona anataloha raha Tarzan za zany zao raha ho any amin'ny tanànanay de hitoriteny de totozy ny olona fiza mitoriteny ao irazo Tarzan re mitoriteny ao ndao ody mbola sarotra amin'ny olona zany hoe za hitoriteny nitoriteny ao ary na teny amin'ny 13 mai tamin'izay fotoana zay de nitoriteny teo de niara-tavatotona mihitsy hoe ny lehilahy tanora rehetrarehetra mpiaraka taminay misotro sy mivoakalina taloha mifanao fotoana de ny voakalina hoe voatomobila 10 olona teo an-tanànanay daholo lehilahy mpiaraka misotro tamiko taloha mahita ny fahadalako mahita ny didrako taloha teo ary seka tsy neky emotra tamin'izay miala avy any amin'ny toerana zay tamin'izay toriteny eny amin'ny zanaky ny alina eny amin'ny alankely eny zay tamin'izany efa amin'ny alina isaky ny lakamisy alina vao miainga any amin'ny toerana ingana de efa hoe voalahatra fa zany toriteny rehefa tonga teo ka alohan'ny toriteny tamin'izany alohan'ny toriteny de mbola misy hira aloha tao de mbola miantso ny olona lavana malala rasava malala manasanareo zahay isy toriteny anao hira kely tsika anakirona telo de hiditra amin'ny toriteny de manomboka ny olona manomboka amin'ny tangorona de manomboka nanao hira ny olona aika tenareo daholo le namako eo amin'ny tomobily eo mihinana masikita misotro fa zao mbola tsy mahita anazy ao anaty olona ao namako rehetrarehetra teo akady vato teo reo tena zay tena tsy vitako nitory eo masondreo mehezan'ny namako eto nampahirezan'ny zok'olona niaraka taminy eo tanzany hoe atao fa nataon'Andriamanitra ho tonga misy hoe mba hahitanao hitory de nitory fa talohan'ny hitoriako nanatona ny zareo aloha zany rarado raha tsy fa zay misy de ahoana rarado de ahoana efa misy manolotra labiera ahoana izy tsy nalalana avy taloha misotro labiera zany mety resiko nareo la isotro labiera taloha za tena mery misotro labiera be mihitsy taloha nisy namea labiera manasa anareo za hihaino toriteny fa za no mitoriteny eo amin'ireo eo ampovoany rehefa avy eo nefa nisy tamindreo manany any mampionona reo olona reo re vehivavy reo mihira manao hira amin'ny voalohany zany fe teneniko meloha mba tsy ho tampoka be aminy nitoriteny amin'izay avy eo misy zokilahnay zay zoko be anay eo an-tanàna zay mpiara-mivoaka aminay musicien natarika ao Madagasikara zay izy tarika roka ao Madagasikara izy nihaino an'andry iny zao namako ohatra meme ohatra ny hafahafa sasany ny ala izy tena nihaino de rehetra de tena takabe ohatra izy mijery vita le toriteny zafady lo rato izy ahoana tena niovy rato izy fa tsy onolo tena tsy napoziko indray ny rato izy ny zavatra tsy maintsy hitan'ny olona de zao ianao taloha tadidin'ny olona nge nanao taloha ary Jesosy teto de zao no tenen'ny olona le zavatra tena nandona tena nakasika ny zavatra ataon'i Jesosy
fa Jesosy taloha nataon'olona ela teo an-tanànany. Ohatra na taloha ihany nataon'ny olona Tarzan, nataon'ny olona Tatafaly, nataon'ny olona Boay, nataon'ny olona Mek. Misy olona mbola miantso ananga nanona Mek. Fiantson'ny olona na daholo zany taloha. Ary zany fiantsoko ny olona koa. Taizany nazahoany le tian'izany zavatra zany. Ary manao ahoana ny fandrinany menazy sy izao asa lehibe ataon'ny tanany zao. Anontany le taiza ary ny nazahoany an'izany zavatra zany. Amin'ny fomba ahoana natafavoahan'le tian'izany. Tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria analany Jakoba sy Jose sy Jodasy sy Simona va le ty. Ary tsy ty amintsika va ireo anababiny. Jesosy efa nandray ny asany teo amin'ny mampaminany lehibe azy. Voamaly misy zao ny hitariny teny hoe arabaina bainina. Ka reny olo ireny tsy mena tsiny satria bainina ny fiantsony anahitra amin'izay. Nareo no mahita hoe pastera rato. Ho an'ny olona mahita nahako indray mandeha isa-taona amin'ny anniversaire koa bainina ny ampatarany anahako. Dadafara ny ampatarany anahako. Tsy reny olona ireny mihitsy zany ny angatapavaka sy ny toroteny eto. Ary za rehefa tena mampina foana hoe za rehefa mipiblie zavatra mivoaka amin'ny sehatry ny fivavahana dia misy karazan'olona tena hafa mihitsy amin'ireo amiako eo hitako tonga eo. Raha vao mizara zavatra resaka tomobile dia tonga daholo ny namako tamin'ny resaka tomobile eo toa dia miinteresser zareo amin'ireny izy. Fa raha resaka fivavahana, nareo no nahita anahy tamin'ny voalohany nampahatanareo anahy dia fivavahana, dia nareo no intéresser amin'izany. Zay le izy. Taiza ho sisy nazahoany le tian'izany. Jesosy efa tsy mpandrafitra intsony teo. Mpandrafitra izy, zanaka mpandrafitra izy dia nandrafitra izy taloha. Efa mpandrafitra fiainana Jesosy teo. Mpandrafitra fitoerana ao ambony Jesosy. Fa ny zavatra hitan'ny olona. Fa misy pira zao misy pira evangelika. Antaresy ny afantaran'ny olona anazy tamin'ilay isy ny Antaresy ireny. Dia n'inona ataony na inona publication ataony dia tsy azo lavina mihitsy. Antaresy ozy ny olona. Tsy voafafa mihitsy le izy. Inona nila ataontsika? Asivo Antaresy kely e. Izy valy chose. Dia fantatra hoe inona nila atao zany. Tsy afaka atao anatin'ny sain'ny olona ny fiavian'i Jesosy ny deparan'i Jesosy misy anabavy zay misy Madagasikara izy rehefa nalaza mihitsy zay misy zay. Dia voalany misy izy tena tsara tarehy tsara be lany misy izy. Tena misy ino moa filazan'le misy ravinala olo-ravina, misy olo-ravina ohatr'izany. Dia misy olona teny iny ary vary voanjo reny taloha, varotra voanjo iny. Dia izy ny olona hoe tsy le mivary voanjo intsony ny tsaroana efa mba misy izy zao. Nanana ny deparany daholo ny olona. Misy olona tena tsy mahatsiaro mihitsy hoe efa mba olona niovy io. Tsy miezaka mijery le zavatra amin'izao. Mbola sarotra amin'ny ny olona zany antso anahy hoe pastera zany. Tena tsy azatra ny olona mihitsy. Na ny anabaviko, na ny cousinko, na ny cousineko iantso anahy hoe pasteur. Sarotra zany ary tsy omeko tsindry. Tena za tena tsy manome tsindry. Jesosy zany ngira manatratra zany mainka fitsika. Misy olona zao mivaova asa. Mbetika izy manao taxi phone, mbetika izy manao fripy, mbetika izy manao tsaroako foana misy an'le rangahy zay. Mpitory-teny zany ny olona mpitory-teny hitako voalohany teny Madagasikara tamin'ny hatramin'ny fahakeloko. Fa mivavaka zay amin'ny lahy dia mandalo eny Analakely dia entin'ny mamahidina glasy eny amin'ny honnête amin'izany. Eny Amparibe zay mivavaka dia midina amin'ny Analakely. Dia io rahalahy io mitendry gitara izy
mitory teny eo mpivoana analakely tadidiko mbola kely zay tamin'izany teny gitara izy dia mitory teny dia tsevo-dratsy eo taty ary izy fa lasa tahin'ny tompo amin'izay izy efa tsy mitory teny eny an-dalana intsony izy fa mivarotra indray izy manana magasin ao beorika izy dia ao izy sisa mandefa hira fiterana fa tsaroky ety le raha mise iny dia ohatrany tsaroko foana izy efa tena mety be fa tamin'izany ny fahitako azy ohatrany hoe olona sahirana mampalelo kely tsevo-dratsy dia mitory tenin'Andriamanitra dia manana gitara izy sy mivadiny ireny dia manana gitara izy dia mitory teny dia mihira dia isaky ny makao misy fotoana mividy zavatra ao aminy ao amin'ny magasin ao amin'ny sinoa izy mety fantatra hoe zany olona teneko izany dia ny zavatra mitranga tsaroko foana le izy taloha tsemboka be le izy mbola mahihi kely zay dia manana pataloha maitsomaitso kely zay izy tadidiko izy complet ohatra maitsomaitso anona zay foana anaovany tamin'izany complet ohatra maitsomaitso tanora kely zay tadidiko misy tamin'izany dia mitely gitara eo vao nanalakely eo dia zara raha misy mandalo dia ohatrany tsy haiko raha tsy diso ohatrany asiany satroka zay dia ohatrany hanipazan'olona vory ohatrany olona sahirana dia zay foana no hita misy miantso ihany izy hoe patron satria izy efa tena patron fa ny olona ampiasainy nahita azy hoe nanomboka tamina patron anazy ho an'ny olona nahita azy hoe io le teria dia ohatrany sara misy pastera be malaza mihitsy ao Madagasikara pastera tena mpanan-kareny be tsisy ohatr'izany ao Madagasikara ao fa mpivarotra le entana kely amin'ny mpivarotra amin'ny entan-kely amin'ny ina moa izany hitareo le mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana le velarina fotsiny sachet dia mivarotra eo dia tonga ny fivoriana dia ahorona dia mitsoka misy pastera zay raha zay ohatra hoe pastera foana ny teneko satria asan'Andriamanitra misy pastera ao Madagasikara ao so teneko anareo izy nentim-boan'izany pastera zany mpibata entana atao am-piangonana mpibata lata seza isaky nisy fotoam-bavaka mandamina ny seza bata seza dia mandahatra ny seza ipetrahan'ny olona dia ny tena mampalahelo anahy izy ny mpanadio ny toeram-pidiovana ny toeram-pivoahana rehefa vita ny fotoam-bavaka dia izy manadio an'io fa zao natoky izy ryavana zao zany pastera zany pastera tena manan-kareny zany ao Madagasikara ary ampiasain'Andriamanitra be mihitsy ny olona nahita an'izany dia za mino fa ny olona nahita anazy na mafa trano fivoahana zany mety tsy mivavaka ao aminy amin'izao fotoana izao olo-kafa taloha no mivavaka ao satria maninona inona ny zavatra mbola hitany dia ohatrany tsy mety miala ao anatin'ny sainy nahitany azy tamin'iny Jesosy hitan'ireto olo reto no nahakely azy mpandrafitra ozy izy ka Jesosy nge tsy mpandrafitra tsony eo alleloia tsy mpandrafitra tsony Jesosy eo tsy fa le mpandrafitra izy mihitsy tompoko fa efa ampiasain'Andriamanitra zanak'Andriamanitra raha teo io ambaniny olona ny asan'i Jesosy zavatra tokony hampahery lasa nanafotoana io filazantsara io ravana afaka mampahery io afaka matafotoana io arakaraky ny fandraisanao iza no mitory an'izany aminao iza no manao ny asa ary be dehibe mihitsy ny olona mandalo eo alohan'ny filazantsara dia tafotoana noho ninona noho ny tsy fenony an'ilay filazantsara fa hijereny an'ilay olona mitory ny filazantsara ny finoantsika no mahafonjy antsika teneko anareo fa nisy lehilahy zay narary zaho izy izy dokotera tena kisitina be mihitsy tsy hitako mihitsy jerana amin'le fahakizitinako tena kisitina be ina amin'ny fanafody tena tsy hitako mihitsy tena vomifoa dia tonga dia kizitina dia tonga dia tesitra tonga dia hoe dokotera andraso vetivety ary dia verina avany dokotera dia nomeny rano mena rano amin'ny tavoahangy ohatrany dia nomeny rano iray tavoahangy tia ozy izy tia rano tia
sotronao ty vo mifo ianao dia misotro aty fa ho hitanao fa milamina be tsikisitan'izany ntsony ianao. Zany ve dokotera eo izy ty ary rehefa lany dia miverena. Tane vo mifo misy dia misotro anao raha tsy zany ianao mety mbola kizitina. Dia vo mifo ataonao andofandrina le rano vo mifo sotra le izy dia misotro itsaky ny vo mifo misotro ray vera miverina amin'izay izy avy any lany le izy afaka ray volana na mety tsy ray volana koa. Dia izy mantsy ny dokotera lany le izy dokotera nanao anefa izy dokotera nisy fiatraikany taminao hoe tena nisy fiatraikany misy lasa tsy kizitina ntsony tena mandaitra ny fanafodina hoe dokotera zany tena tena nandaitra taminao tena nandaitra efa tadolany izy eo dokotera fa soloagna fa kizitina eo indray aho izy izy dokotera rehefa lany iny dia alefaso ny robinet andranonao dia alaivo amin'ny robinet dia felo le tavoangy dia sotroisa manay fa rano tamin'ny robinet iny nomeko anao iny fa tsy fanafody. Zany ve ozy izy ary zany eritreritra tena mandaitra le izy ka ny sainao no natonga an'le izy nandaitra satria ianao nanino satria ianao nino fa raha mihinana an'io dia tsy kizitina ntsony. Rano nomeny dokotera satria fantatry dokotera fa avaty io ndano izy tovozy amin'ny robinet dia sotroy fa tare fa tsy misotro iny fa kizitina indray dia teo le rahalava tonga zany hoe aikay avy ato amiko io zavatra io. Ry havana ny fiatraikany dia zao tsapan'i Jesosy le izy tsy misy mpaminany ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankonany any. Andiny fadimy ary tsy nahazo na ampiseho hery akory izy teo afa-tsy nametraka tanany nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy. Araka ny teny taona nisy an'le olona vitsy teo mety tsy nahita an' Jesosy tamin'ny taloha fa efa nareny lazan'i Jesosy noho ny taty aoriana ary tsy tia halala izay lasan'i Jesosy tany hoe mpandrafitra io hoe be lelo kely io hoe be koretaka kely io hoe sy ny sisa fa ny zavatra fantany ho Jesosy tamin'ny Petera. Ianareo kosa mieritreritra hoe iza dia ho Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Hozy izy Tomasy tompoko sy Andriamanitra. Ny fandraisanao an'izay atonga anao toa dia andray ny heriny. Raha ambaninao ny herin'Andriamanitra dia tsisy ninona sy ny fiainanao. Raha tsy asianao vidiny Jesosy dia tsy azo valim-bavaka ianao tsisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao ny fandehananao manantona anazy satria ianao koa dia tsy mijery azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy fa amin'ny mahazanaky ny mpandrafitra azy ary Andriamanitra no ny teny tsy mahazo mampiseho hery eo ianao. Tsy mahazo mampiseho hery eo ianao satria maninona satria feran'ireo ny herinao. Isika raha tsika no mametra ny herin'Andriamanitra dia tsisy herin'Andriamanitra iseho amin'ny fiainantsika. Tadidinareo le tantara any amin'ny mpanjaka faharoa jerenareo tsara jerentsika tsara. Mpanjaka faharoa toko fahefatra ny nampitombony Elisa ny dililon'ilay vehivavy maty vady. Mila dililo reto olona reto anefana trosa. Elisa ny teny mandehana any amin'ny mpanjaka faharoa toko fahefatra andiny fatelo aroa izy. Mandeha mindrambolany amin'ny namanao rehetra manodidina dia vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy. Dia naka le vilany zareo dia nirindrim-baravarana tao izy. Andiny fahenina ary noho ny feno ny vilany dia izy tamin'ny zanany hitondray vilany ray koa. Lany ray dia hitondray hafa koa ho izy ny zanany. Tsy misy vilany tsony. Fakitsika andiny fahenina ary noho ny feno ny vilany dia hoy izy tamin'ny zanany hitondray vilany ray koa. Kosa izy ireo taminy tsy misy vilany tsony. Teboka ny teny taoriana zay dia nitsahatra ny diloilo.
inona ka iny nampitsahatra le dililo le vilany tsy nisy tsony nefa elisan'ny teny hoe inona aza atao vitsy zany hoe retoloreto zany na nylainy daholo ary ny vilany irany tanàna na mbola vilany iraka izao tontolo izao tsy nitsahatra zany ny dililo nitsahatra ny dililo satria ny feranao tamin'isan'ny vilany zay nalainao ny herin'Andriamanitra ry havana ngeza be tsy hay toaina fa voafetra sy hay toaina io raha feranao ny zavatra tokony ho raisinao matetika miteny hoe misy olona mandeha mivavaka izy anao adidy fotsiny rehefa tena marary izy mankany an-dadarabe ihany izy satria maninona satria izy mieritreritra fa tsy vitan'Andriamanitra tsy vitany vavaka ity karazan-javatra anankiray ity za miteny anao androany tsisy zavatra tsy vitany vavaka tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao tsisy tsy vitany fivavahana tsisy na dia tendrombohitra ary afindra ny finoana fa ny mahatonga antsika tsy tafindra ny finoana tendrombohitra ny finoantsika ferantsika zany fe dia hitombony aza atao vitsy ny vilany zany hoe rehefa iny dia minongeza be mihitsy fa raha mino kely ianao zavatra kely nisy eo mino tonotony ianao zavatra tonotony mino be ianao dia ahita zavatra be efa lany ny dililo vao ny teny tany an-tany Elisa izy lany ankely izy reo ny anjaranao izy Elisa tsisy azo atao tsony ny tena hoe azo atao kely ny vilany azo atao vitsy nataonao vitsy isika ihany ho andrendray no mametra ny zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika dia isika ihany no tarena aiza ihany manomboka androany azaferana manomboka androany oka ianao ahita Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona tompony tompo mpanjakany mpanjaka izy tsy misy tsy hainy atao rehefa iresaka amin'i Jesosy ianao manomboka androany hivavaka ianao angatabavaka ianao miatrika olana ianao dia fantaro aloha fa Jesosy Kristy tompony sabata ilay tompony izao tontolo izao io atsoma io teny zavatra rehetra tsisy zay tsy hainy atao zany Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra hoe tena Andriamanitra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko atao fa dia vao hivavaka fotsiny dia izao no tena hoe tsisy zava-mahagaga zay tsy hainao Andriamanitra hainao ty alleloia amen taiza ravana nisy tômôbily entina mivavaka dia velona zany zay ny anahy velona satria tsy limitena hoe mahay manasitrana retina fotsiny Jesosy tsy misy an'izany fa raha limitentsika io sakafo maraina ihany ny afaka hitan'i Jesosy zany dia iny avy-pahitany anao zany satria maniny tsy nahavelan'Andriamanitra nampiseho aza ampiseho ireo ny herinao fa tsy mampiovan'inona amin'ireo tsy raisin'ireo ianao fa tena nisy olona vitsy ny tena izay Jesosy mino anao reo vitsy ireo kosa nahazo ny anjaran'ireo ary sitrany andiny fahinana gaga izy noho ny tsy finony ny zavatra nagaga zany teto raha tokony hagaga ny olona ny zavatra ataon'i Jesosy sy ny gaga tamin'ireto oloreto tsy nino tokony fahagagana ao tondehoany Jesosy ny vimina fahagagana ny alaviany gaga Jesosy satria tsy nino dia olona dia gaga Jesosy hoe tsisy fahagagana nyseho teto afinaritra foana tena mampino tena ny fahagagana ngeravana ianao raha tonga mivavaka izany ny fahagagana dia ianao tsy mahazo valom-bavaka fa tsy ianao mahazo valom tsika zany rehefa mangatabavaka amin'Andriamanitra misy rahalahy zao nareo mangatabavaka amiko za rehefa mangatabavaka dia taridio fa za manam-pinoana be zay mivady ambony be mifonay rehefa mangatabavaka nareo dia zao ny anatin'ny sainay azonareo iny eto mavaka pasitera fa misy trano izay tokony ho azonareo iny ny anaran'i Jesosy azonao iny amin'ny fomba hoana tsy fantatro fa matotonga ao anoloanao ary za tena mananatra mampianatra zao za revana rehefa misy occasion eo anoloako tonga eo alohako misy an'ilay njorokavambelana tamin'ny herintaona tokony aka misy diplôma kely zay zany mba tokony raisiko alaiko taty andafy dia ny olana tara be misy ny ahako voasoratra nary natao anatin'io zavatra io dia ozy izy ilay olona tena tsy mandray olona tso zay fa tena efa lasa pela be nefa mety mbola afaka mandray anazy ihany raha
mandray anazy zany io raha vitany manaraka an'io lesona efa lasa lavaka eo tonga de hoe mantsy mpampiasa anahako hiditra amin'izy aho a za revana rehefa misy zavatra eo an'ny loko de zao ny any ao anatiko natao anay io azoko zay fotsiny tsy fantatra ny fomba hoany fa teniko anao ngerevana fa zany nanenjika zany zavatra any revana nanao tefa nijoroko avombelona taminareo teto zany a tamin'ny herintaona lasa fa raha anao an'io zavatra io a zavatra tsy mbola natoko hatramin'izay nenako ny olona manao anahako an'io a miara manao amiko amin'io olona efa manana an'io zavatra io diplôme fa avoziny isaky ny 5 taona de zahako ihany koa io zavatra io tokony tsy haiko tokony 3 semaines any na 4 semaines mianatra an'izy zahako tsy nanafa-tsy une semaine maherikely sisa efa lasa lavitra be ny lesona de manao rattrapage ahy zany fa zao napetrako tao anatiko azoko io ka tsy tonga fotsiny eto amiko io le place ray mbola nalesana io anay io ary matoa tafiditra eo tsy miesoe zany ahako miaraka amin'i Jesosy de niditra ahako de nanaraka ary tena mafy tamiko nanaraka an'izay tena nasaiko surmene kely mihitsy a nanaraka an'io fanadina io efa joko avombelona taminareo fa nisy fotoana tamin'izay a raha tadidinareo a nisy fotoana tsy nioritra zay tato amin'ny lamosiko tato de tamin'izay fotoana hoe vita fandaro zao de norona mampina tamin'le menaka mafana reny tato de za zany avy fandaro zao rapitso examen de norona mampina teo sady mianatra te hianatra ny lesona boky ohatr' zany tokony ianarana anaovana examen rapitso fa nijereko nisy page zay fotsiny nijereko page mivelatra eto seto zany page anankiroa amin'ny boky le ohatr' zao ny ateviny de iny nijereko sady ro mampiona marary ao mihitsy eo mihitsy sady mamaky ale boky a vity iny tena ndeha atory aho a Jesosy satria zao zaho a Jesosy reraka avinao fandarana tena tsisy mihitra loatra efa atory a nakakombokombo boky natory a nivavaka alohan'ny ainga lasa niatrika fanadinana nandritra ny 2 andro sa 3 andro nianatrika isaky ny tapakandro a fanadinana ray satria zavatra eo amin'ny 4 na 5 teo na 9 le zavatra raiko le diplôme mila alaina tapa-maraina hafa tapany-riva da ry havana malala zany ino hatramin'ny voalohany hoe vitanay sy Jesosy io ry havana nigagana ngery havana zany valina re examenko zany tao anatin'nay olona eo amin'ny olona 7 sa 9 zay niarananalan'le fanadinana misy samihafa zany a ny sasa manao an'le ray de tsotsoy ny arivo fa ny azy zany a tena nalaiko daholo rehetrarehetra zao nasen'ny mpampiasana alaiko fa za zany eo foana misy olona miaraka amiko amin'ny maraina tsy miaraka amiko tsoa hoe vokafa ndray fa za teo foana nandritra an'izay andro vitsivitsy a nanaovana an'izay fa tonga ry havana valim-panadinana ka rehefa manao an'le maraina ianao a de fantatra hoe afaka sa tsy afaka de aloha maraina afaka tsota Jesosy nandeha ny arivo afaka latsaka mihitsy ny ranomasoko natambatra amin'izay ny notiko rehefa hivoaka amenan'le diplôma ry havana zay rehetrarehetra zay nanao teo zahako ny voalohany tamin'ilay fanadinana 199 sur 200 ny notiko minoan'izany aloha fa tena marina zany 199 sur 200 ny pointko a tamin'io fanadinana efatra 5 zavatra 5 nataoko tamin'izay ny point ny olona sasany 165 175 ny ambony indrindra totrany 182 raha tsy diso tsy tadidiko fa ny 199 sur 200 za rery a ny voalohany indrindra tena mba mariako za rery no mainty hoditra tao za rery de za rery a no hoe olona zay vao nanao an'io zavatra io inona ny anton'izany tsy namevaniko ny herin'ny Andriamanitra ato anatiko mba fantatra hoe tamin'le examen anankirery hoe tsy afaka nianatra le zavatra le boky le feuille anankiroa mivakiko iny mihitsy no nivoaka tany tena iny momba an'io le zavatra mivakiko feuille anankiroa io momba an'io daholo ny examen atsoratra nataony any ampitsony iny ka sady misy atsoratra misy pratika to de iny tsy nianatra boky ohatr'izany fa page roa de afaka fanadinana
Aleloia. Fariavana malala. Za tena teteny aminao a. Tena teteny aminao ary avako. Mahatongana ohatr' izany mahafantatrareo. Mahatongana ohatr' izany tsy namevaniko ny herin'ny Andriamanitra azafady aminareo mihitsy a. Tsy namevaniko ianao ny herin'ny Andriamanitra. Fa tena amiko tonga dia tena tsy misy ohatran'io Jesosy io. Ary zara tonga amin'ny toerana io dia natao anay io toerana io. Miasa ary tsy miala amin'izany. Aleloia. Tsy miala amin'izany. Nekikiva aloha tamin'ny voalohany satria nanao an'io zavatra io a. Hitareo zany zavatra zany nge, hitareo le manao le mitondra le hitanareo le ohatran'ny hoe fiarakodia ohatran'ny trano be lasa miakatra ambony be reny. Ny sasany misy karazana engin be dia be hoentina. Zay le zavatra natao. Fa tamin'ny vao nanomboka an'ilay zavatra tsy mbola netiko hatramin'izay nandona tao amin'ilay trano izy be fanaovana an'ilay examen, nandona nanao erreur, mandona fitaovan'izay dia simba ilay interrupteur be amin'ny rindrina an'ilay fianarana. Tena amin'izay tena Jesosy ahoana ity zavatra ohatr'izay. Fa tazomiko hatramin'ny farany. Afaka amin'izay satria tamin'izany a normalement tsy manana droit hanao erreur ohatr'izany hoe manimba zavatra na midona riny na midona riny zavatra. Fa tsy niferako tamin'izany ny Andriamanitra raha mandona zavatra iray a mbola azon'ny Andriamanitra atao ny mikasika ny fony olona io hoe ampaseho izy fa tsy maninona io. Ry havana. Teto tena tsy nahazo nampiseho hery Jesosy. Noho n'inona? Noho ny tsy finoan'ny olona. Misy olona, aleloia, tokony hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra fa noho ny avinavina, noho ny tsy fanekena. Betsaka iravana raha mahita fotsiny hoe izao fandarantsika izao e. Maninona eto misy olona marary mafy sitrana. Anao batisa zao tsika tsy ho ela. Misy olona narary mafy tena efa seky maty teto a sitrana. Dia ho hitanao hoe fitsoina vavolombelona efa henonareo teto aminy fa dia ho avy ny fotoana anaovana batisa. Tsy hoe tsika hiditra amin'ny batisa eto indray anao batisa indray tsika. Fa maninona mahalana be ohatr'izany ilay izy. Betsaka hoe mahita an'ity fandarana ity. Fa misy olona vao mahita fotsiny en ligne, mahita fotsiny hoe izy olona lahy izy pastera izy. Fantatro hoe zany hoe pastera. Fantatro hoe zany hoe radora-kotsana amin'izany. Izy koa zany tsy sisa fa aloha andeha zany le toteny tsy mihena. Fa zany no tenanao misy aretina tsy sitrana eto a sitrana. Satria maninona? Reny le olona vitsika. Nino? Fa na dia mety olona tsy dia makay zany afaka ampiasain'Andriamanitra. Dia nandray filazantsara. Nandray an' Jesosy. Dia nino? Dia nahazo nampiseho. Dia nahampisehoana ny heriny. Misy Jesosy ingeravana dia izao e. Misy ny zavatra hoe mahasoa vao mahafinaritra. I Jesosy a raha jerena indray mijery dia mahasoa fa tsy mahafinaritra. Misy ny sady mahasoa mahafinaritra. Misy ilay mahafinaritra fa tsy mahasoa. Ary misy olona tsy mahay manavaka amin'ny mahasoa sy mahafinaritra. Anisan'izany ngamba ny fitondram-panjakana malagasy. Olona noana omena fomanga. Mialatsiny mba fotoana eto mba ahafahako mba miteny zavatra ohatr'izany. Ny antsika Madagasikara zao ny fitondrana ialako tsiny. Fa anisan'ny olona tsy mampatatra manavaka amin'ny mahasoa sy mahafinaritra. Olona noana sakafo ny tokony omena dia aloha mandany million be dia be fomanga mahafinaritra. Tokony harovana zany zao ny valan-javaboary feno biby be da be tsisympany eto amintsika ny maki, ny sokatra sy ny sisa. Dia tsy reny no omena sakafo. Be be biby maty tsy mba zaza tsy ampy sakafo. Henonareo ve zany? Fa nefitsika zao nafatra éléphant sy giraffe sy ohatr'izay. Raha hijery an'ireny olona dia makany Kenya, makany Tanzanie, makany Namibia dia mahita liona sy fa ny andehanan'ny olona aty amintsika aloha mijery sokatra, mijery maki, mijery zavatra be dia be maniry izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Mialatsiny fa tsy hoe manao politika fa zavatra mba tena nahasarika ny saiko mihitsy mantsy izay zavatra hoe ahoana ary zany fiainantsika eto Madagasikara zany. Zany hoe tsy mpitondra moa ny tena fa mba mety misy zavatra mba
tokony hotorona hevitra ihany ka mandeha amintsika ny amin'ny Madagasikara satria hita hoe misy zavatra ohatrany tsy milamina ajantsika hoe ny amin'iny fa Jesosy raha jerena dia ohatrany hoe tsy mahafinaritra fa mahasoa ary be dia be koa ny olona mampaina amin'ny Jesosy tsy mieritreritra hoe mahasoa diso Jesosy mieritreritra hoe mahasoa tany amin'ny amaranako azy any amin'ny bokin'ny Filemonina any misy lehilahy atao hoe Onesimosy mbola tsy hainao zany zany mety efa hainao ihany koa Onesimosy i Paoly zany niteny tamin'ny Filemonina alleloia ny soramano dia fiarabana Filemonina sy fifonina ho an'ny Onesimosy ary fanaovam-beloma dia jereo eny amin'ny Filemonina toko voalohany andininy 10 Filemonina eny miangavanao amin'ny zanako izay naterako teto amin'ny fifatorako dia Onesimosy ilay tsy nasoa anao fahiny nefa ankehitriny masoa antsika dia anao za izay nampidiko indray dia ilay sombony ny haiko saika nitazomy taty izy anompo isolo anao eo amin'ny fifatorako ny filazanjana nefa raha tsy nalala zay hevitra ao aloha dia tsy hanao na inona mba tsy ho toy ny tamin'ny fanerena ny soa ataonao fa amin'ny sitrapo fa zany angano ny alany vetivety dia mba hananao anazy mandrakizay tsy toy ny andevy intsony nefa fa efa mihoatra noho ny andevy dia ny rahalahy malala indrindra fa ho maika fa ho anao no amin'ny nofo na ho amin'ny tompo ko raha ataonao namanao dia raiso toa izy teto zany tia Onesimosy tia dia zao Onesimosy nentin'ny Paoly teo amin'ny Filemonina izy dia ohatrany tsy dia azoazony olona tsy dia niviriny olona hoe manahoana nefa ny Onesimosy io dia olona tena ampiasain'ny tompo ampiasain'Andriamanitra ary tamin'ny voalohany Filemonina nijery indrindra dia ohatrany olona tsy dia makaiza fa tsy fantany fa ny dikan'izany Onesimosy raha mijery ilay roa kely tsika ery ambany ery ny dikany hoe Onesimosy dia hoe mahasoa amin'ny voalohany tsy voatery hafinaritra anao Jesosy indrindra fa ny Jesosy toriny atao amin'izao fandarantsika izao ry havana tsy voatery hafinaritra anao inona mahatonga ilay izy ohatrany esoniny any aminao daholo ny zavatra mety hafinaritra anao vehivavy hitanao ohatrany mahafinaritra be an'izao tontolo izao zany vao miditra ao amin'i Jesosy tsika Jesosy Kristy tompon'ny sabata dia mihitsana daholo aloha mijanona ataony amin'izay ny zavatra azahoanao j'adore rehetrarehetra izany ohatrany tsy mahafinaritra fa zany tenao mahasoa Jesosy dia Onesimosy tsika Onesimosy tsika mahasoa ny fiainanao ka raha tamin'ny voalohany anao tanataka Filemonina hoe atao inona koa izay io dia manahatra anao Paoly androany tsy nahasoanao maly izy tsy nahasoanao fahiny nefa ankehitriny mahasoa antsika sy anao alleloia za androany mizara aminao Onesimosy masina anankiray dia Jesosy Kristy ilay mahasoa raiso izy ry havana raiso fa mahasoa ny fiainanao mahasoa ny fiainantsika dia hitanao ny zavatra azony atao eo amin'ny fiainanao aza ferana izy mpanjaka izy fa tsy mpandrafitra dia raiso amin'ny mahampanjaka azy fa za raisina amin'ny mahampandrafitra azy raisinao amin'ny mahampandrafitra azy ny sezanao ihany no mety vita latabatra ihany no mety voarafitra fa raha raisinao amin'ny mahampandrafitra zanaka mpandrafitra fa zanaky ny avo indrindra ny fiainanao ny sezanao rahatra izay misy no arafiny dia vorafetiny ataony tsara io fiainanao ohatrany tsy dia hitanao izay mahakaiza amin'io androany zany miteny antsika rehetra hoe atsoy Jesosy raiso Jesosy dia raiso amin'ny mahampanjaka azy izy dia hitanao aza ferana ny heriny fa te hampiseho hery eo amin'ny fiainanao Jesosy raha eto amin'izao fandarana izao ny ahitanao andrenesanao ny feoany dia andramoka izaho aloha aza tao dia tena en ligne io olona tsy ny olona mitoreto ny mety olona tsy makaiza fa ny Jesosy toriana eto dia Jesosy mahatonga anao ho lasa lavitra Jesosy mahatonga anao mpandresy mihoatra noho ny mpandresy manoatra noho ny mpandresy noho ny amin'ilay tia antsika dia Jesosy Kristy
onesimosinao io a mahasoa ny fiainanao io a ary raha raisinao de ahasoa ny fiainanao io fa afinaritra koa io afinaritra sady mahasoa no mahafinaritra otahiny tompony etsika rehetra azafezina ny azaferana ny azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao fa betsaka ny azony atao mihoatra noho izay nehetretinao azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainako sy fiainanao anao izitsika dia hivavaka tsika tahiny tompo tao I suis effaciable.
Alleluia. Raha antsika vavaka zany toriteny zany le havana malala androany araka zany izy zany hoe raiso izy fa tsy hanenenanao raiso amin'ny mampanjaka ny mpanjaka azy izy fa ho hitanao zany iasan'ny fiainana eo aminao amin'ny fomba zay tsy takatry ny sainao. Raisinao ho kely izy kely ny zavatra voarainao, fa raha raisinao izy ny lehibe indrindra ainy atao ny zavatra rehetra fa mihoatra no zeritreretinao dia ho ataony eo amin'ny fiainanao. Dia hitolagaga ny olona tsy nandray azy fa ianao nandray azy. Dia ozy ny olona hoe ary tsy manapoziko atafita ohatry n'iny ny fivavahana dia tenen'ny olona ikanao nge hoe tsy te handray anazy. Ndaisinao ho mpandrafitra izy fa zany mandray azy ho tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Ary Jesosy tsy maty fa Jesosy velona nandresany fampatesa. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra satria tena niteny taminay teto ianao androany. Dia androany ara Jesosy dia apetraka eo ampelantananao izany toriteny izany mba ho tanteraka aminay rehetra reto indray. Dia ataovy mba isan'ireo vitsy izay nandray fahagagana nanehoanao ny herinao zay Jesosy. Oka Jehovahandriamanitra tsy hoferanao ny herin'i Jesosy. Oka izy ampiseho hery eto amin'ny fiainanay. Oka izy tena ampiseho hery eto amin'ny fiainanay Jesosy. Mampiasa ianao ny herinao eto aminay Jesosy. Zay tena mandray anao zao rehetra zao mihitsy. Tena mpanjaka mahery sy lehibe eo amin'ny fiainanay ianao ary tsy misy matohitra anao. Dia oka ianao tena asehoiny herinao. Fa irinay ny fiainanay isehoiny herinao isan'andro Jesosy. Tena tiana ho tsapa mihitsy hitany manodidina sy tsapanay fa miara-mandeha amin'Andriamanitra mahery zay. Saotra Jehovahandriamanitra. Dia raha ny anaranao saotra dery ny amin'izany toriteny izany androany dia matoky Jesosy fa nahery ny tsirairay avy ary zay rehetra vonona fampiteto androany dia arovy amin'ny fanahinao masina mba tsisy voatsaingiko ny devoly mpiaza vorona mpiaza fa tondray mba hamoa avy zato eny tsy manam-pataperana aty anatinay tsirairay avy. Saotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena dia ho ampandrosoantsika avy hatrany ny ranavavitsika Razana Monika ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo Razana Monika anao ny fitenenana. Ya, somary tsy nety ny connexion andranambavitsika Razana Monika ampidiritsika ranambavitsika Marie-Jo amin'izao fotoana izao efa afaka ho an'ny firenena amita ny vavaka. Tain'i Jesosy pasteur dia tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra mivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Dia mbola misaotra anao zay Jesosy ny amin'izany teninao izany izay nampitondrainao tamin'ity fotoana voatsika. Tena hoe teny izay atombo finoana ny anatinay. Ny amin'ny fandraisana anao anatin'ny fonay, fandraisana anao amin'ny mahaenao anatin'ny fonay sy ny fiainanay mba isehoan'ny herinao sy ny fahalehibiazanao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Saotra Jehovahandriamanitra ao mankasitraka satria fitiavana ny mbola namanginao anay tsirairay avy tamin'ny alalan'izany teninao izany. Fa Andriamanitra aneo voninahitra eo amin'ny fiainanay mandrakariva ianao. Dia zay Jesosy mivavaka ho an'ny olona rehetra izay mpanaraka an'izao fandaran'izao ihany koa Jesosy izay nandrehan'izany teny izany dia ianao mivaravarany fony tena idirany izany hoe tena mahaenao Jesosy mahafahamarinana anao ao anatin'ny fon'olona mba tena isehoan'ny voninahitra sy ny herinao ihany koa ny tsirairay avy mba tsy hisy ho voatatapatapana eto Jesosy fa tena hoe feno ny
fitahiana izay omenao ny tsirairay avy izay manaraka nyity fandarana ity dia vavaka manokana izay ho an'ny firenenay Jesosy fantatrao tsisy miafina aminao ny momba nyity firenenay ity izay tena hoe latsaka lalina ao anatin'ny fahoriana sy ny faharatsiana lalina amin'izao fotoana izao ary tena hoe maizina ny ao anatin'izany firenena izany. Fandroany amin'ny vavaka Jesosy hoe mba hosokafanao ny fony malagasy mba tena andrainy mahay anao ao anatin'ny fony Jesosy mahafahamarinana anao Jesosy ho raisiny ny olona ny anatin'ny fony mba tena hoe andresena amin'ny ady rehetrarehetra Jesosy fa antovana ihany koa ny fiainana mandrakizay izay efa nampanantenainao Jesosy satria ny fon'ny olombelona dia miaratsy isanandro isanandro Andriamanitra tsisy miafina aminao izany fa rehefa ianao Jesosy ny tompony olona dia mandresy ny olona ary mitafavoaka amin'ny ady ny olona antova fiainana mandrakizay ny olona satria ianao ilay fahamarinana Jesosy dia mino aho fa amin'izao fotoana izao ianao hamangy an'izany firenena izany hijery manokana izay manana ady sy manana olona izay mbola voafatotry ny faharatsiana maro ao amin'izany firenena izany dia hoarenin'izany fahamarinanao izany satria ianao hirotsaka feno ao anatin'ny tsirairay avy amin'ny fomba izay tsy takatry ny sainay satria Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra ianao no isy zava-mahagaga izay tsy hainao va Andriamanitra amin'izany firenenay sy ny olombelona malagasy izany tsisy tsy hainao atao fa fantatray fa mahery sy mahagaga ianao dia misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra misaotra tamin'ny fotoana rehetra dia tahio ny tenao rehetrarehetra izay nitoriana teto mba tsy handalo fotsiny fa tena hoe aniry amin'zato eny any anatin'ny fony olona tsirairay avy izay napetrahano an'izany teny izany dia voninahitra ny ho anao rery any mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka ny nabavy Maria Jotsika tanatin'izay vavaka matsiro be izay Andriamanitra manakiripasaonany maro fitianao tsy misy tsiny mihitsy na nabavy Monika satria connexion ny tapaka dia isaorantsika izy mirahavavy mampionona ihany koa nytona ny ten'Andriamanitra dia raha nabavy Nambinata mivavaka fanomboana dia misaotranareo koa nahatrany hatramin'ny farany fa mino fa narainareo naray zavatra ary raha tsy tetonareo dia nangihinareo teto izay raha mbola sogena amin'ny Roalanitra Jesosy dia raha tsy misy ny fiovana dia tokony hisy fandarana antsika rapitso tokony hisy fandarana satria mahatonga anantena tokony hisy mety possible ihany koa nefa mety raha mandeha mivoaka izay menakavy kely rapitso noho ny andro sy fiasana ka sanatry satria tamin'ny zoma zao dia tena eninatsika mihitsy fa dia tena tsy napozina mihitsy ny embouteillage nakany faritry Paris tany izay lalana eo amin'ny tokony atao eo amin'ny adiny ray sy fefany nataony adiny roa sasany tena hoe tena avoroeny mihitsiny dia taraiky be mihitsiny alina be vao tonga tokony hisy ny fandarana rapitso dia rapitsika miona raha mbola tsy tonga Jesosy dia miona ndraitsika rapitso samy mahery samy hita iny tompo akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao mieno nionjapeo akiradio mandeha isan'andro andro amanalina misy toroterezaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva misy torotevoana samy hita iny tompo mahereza isika rehetrarehetra rapitso ndraitsika miona amen.